fo isika tompoko misaotranao ry Andriamanitra tsara ny amin'izao fotoana izao indray izay omenao anay afahanay manandratra anao sy manome voninahitra anao amin'ny alalan'ny rafiderana amin'ny alalan'ny vavaka afahanay manandratra ny fomam-panahinay ihany koa eo anatrehanao mandoatra izany eo anatrehanao amin'ny alalan'ny fotoana izay ivavahanay toy izao misaotra fa ianao no taonanay tonga eto ny tombonao tokoa izahay ka voataonanao ry Andriamanitra tsara misaotra indrindra dia apetrako am-pelatananao tanteraka ny fotoana izay tondrako ny hafatra avy aminao amin'izao fiangona masinao izao ianao nanokatra ny masom-panahinay ary ianao no ampitoetra ny teny eto am-bavako misaotra ry Andriamanitra raiko misaotra fanamasina tsara indrindra fa vanginao manokana tsiraray avy izay eto ankehitriny ka tsisy alamaina ary ianao tena anambara aminay izay renao avy ao amin'ny ray misaotra fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Dia mialohan'ny anambarako ny tenin'Andriamanitra amintsika izay manatrika eto androany dia manolotra ny fiarabana aloha ny tenako ho anareo izay fiangonan'Andriamanitra eto Kanada tonga eto ankehitriny. Pasteur Ayer Daniel no ahafantarana azy izay araka nambaran'ny pasteur Mbintsoky hoe mpitandrina ny fiangonana Refi France ny tenako. Ny fiangonana Refi dia fiangonana Rema fanafana international no fanalavana azy. Ny fiangonana Refi dia fiangonana izay nivoaka avy tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra Jules Randrianjoara izay filompanorona ilay fikambanana fahiny hoe fianana ao amin'ny Kristy ho an'izay efa mitovitovy taona amiko ataoko dia mety mahatadidy ho an'izay tany amin'ny province tany tao Antananarivo hoe nisy fotoana tany amin'ny 82 ka hatramin'ny 86 tany ho any be dia be mpitory tena kalamanjana teny Andalambe teny Antsena rehetra teny dia pasteur Jules Randrianjoara no anisan'ny mpanompon'Andriamanitra izay namoaka mpitory filazantsara be diabe tahaka ireny dia tenako anisan'ny nandray ny famonjena tamin'izany fotoana izany dia nanaraka fiofanana tao amin'ny fiangonana fianana amin'ny Kristy koa ny tenako mpanompon'Andriamanitra dia ankehitriny any a France nanokatra ny fiangonana Refi France izay ny filompanorona ny fiangonana Refi dia pasteur Randrianaivo Ravelona Adolphe ao Androndrakely. Ao Androndrakely zany ankehitriny misy fiangonana lehibe dia lehibe tokoa izay Refi Androndrakely ny antsoina azy dia sapam-piangonan'ny Refi Androndrakely ny fiangonana Refi France. Zay ny filazana sy fanazavana tsotsotra mikasika ny amin'ny fiangonana Refi France fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe nanolotra ny fiainako ho an'i Jesosy aho ary ny olona izay toriko ny tenin'Andriamanitra sy ny olona izay miara-miasa amiko dia olona izay nandray an'i Jesosy Kristy ihany koa tompo sy mpamonjy ny fiainany makatotsotra ilay tenin'Andriamanitra hoe izay misy atao batisa no vonjena ary mino ihany koa indrindraindrindra ny filatsiky ny fanahy masina amin'ny fiangonana amin'ny mpino amin'izao andro iainantsika izao izay arano fitenenana fiteny tsy fantatra izany filatsan'ny batisa ny fanahy masina izany dia fiangonana mino sy mampiatra ary makatoy izany famarinana fohifohy izay nambarako teo izany ny fiangonana Refi France. Dia mandalo any eto Kanada madame Yolmo izay mpiara-mivavaka amiko any amin'ny Refi France no mandalo eto mitondra iantrona nasa eto amin'ity firenena lehibe ity dia faly ny tenako fa nandray 7 andro ny pasteur Mbintso enalina mody amin'ny talata raha sitrapon'Andriamanitra tonga any aminay amin'ny alarobia dia faly be tokoa raha afaka mizara mitondra aminareo eto androany ny tenin'Andriamanitra ka mino aho fa tenin'Andriamanitra hitondra fahasoavana ho anao tena ampiova ny fiainanao anangatra anao indrindraindrindra ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko eto teo amin'ny fiainako dia toy izany no fiasan'izany tenin'Andriamanitra izany dia inoko marimarina fa ho antsika rehetra manatrika eto ihany koa dia hitondra fisandratana eo amin'ny fiainam-panahinao fa eo amin'ny fiainanao andavanandro mihitsy koa dia hitondra fiovana lehibe ho anao manokana sy mitokantranonao sy ny ankonanao izao tenin'Andriamanitra izao. Ny titra omeko ny tenin'Andriamanitra raha toa ka metsika titra izany tenin'Andriamanitra izany dia ny hoe
lazao ny manao anao. Averiko indray mandeha ny titre, ambarao ny manao anao. Amaky tenin'Andriamanitra iray ary aloha isika ahitantsika tenin'Andriamanitra hitaridalana antsika mialohan'ny anoizako izany fanambarana ny tenin'Andriamanitra izany ato amin'ny lioka ireo rahantsika rehetra mamaky. Lioka toko faha efatra dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo no rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka toko fahaefatra manomboka amin'ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Vakiko toy izao, tsika rehetra no miaraka manaraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy mankany ao Galilia, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny Lazara. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nakalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana namaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia taminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahy Jehova no ato amiko, satria nanositra hitoro teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitoro fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, anafaka izay nampahory, hitoro ny taona ankasitrahany Jehova. Ary rehefa naorony ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka izy. Azafady manao le geste azahoantsika n'izy an-tsaina. Ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrianareo izany soratra izany, ary izy rehetra nankalaza sady talanjona no niteny fahasoavana naloky ny vavan'i Jesosy, ka hoy izy: tsy zanak'i Josefa va ity? Ary havana zay manatrika eto tamin'ity fotoana ity Jesosy Kristy dia avy nifadianina izy. Nivaky teny eo alohany izay nivakitsika teo dia manambara milaza hoe nifadianina tany anefitra Jesosy, ary rehefa niverina izy niaraka amin'ny herin'ny fanahy nankany Galilia dia nandalo tao a Nazareta, tanàna izay nalehibe azy. Dia rehefa niditra tao amin'ny sinagoga izy taka ny fanao Jesosy dia nakatony ray aman-dreniny any amin'ny toko hafa ao amin'ny lioka io isika dia mahita hoe nanoa tsara ny ray aman-dreniny Jesosy, dia Maria sy Josefa izay nitaiza azy. Dia araka ny fanaony izay nitondrany ray aman-dreniny azy, dia tonga tandeo amin'ny sinagoga izy rehefa niverina avy any anefitra ny fahadianina. Dia rehefa tonga tao amin'ny sinagoga izy dia natolotra azy tahaka n'izao nivakiko taminareo izao, niorona ny soratra masina izay mirakitra ny amin'ny tenin'ny Isaia taminany, dia novakiny izay araka nivakiko teo izany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe: gaga ny olona nahita azy namaky teny. Fa tsy vitany hoe gaga fotsiny olona nahita azy namaky teny, fa hoy Jesosy izay tena tiako tafalatsaka ao ampotsika rehetra hoe: anio androany no tanteraka eto masonareo izany tenin'Andriamanitra izany, izany voasoratra ny Isaia izany, izany voambara sy novakiko teo aminareo androany izany. Ry havana, tamin'ity fotoana ity Jesosy mbola tsy nanao fahagagana.
tamin'ity fotoana ity Jesosy mbola tsy nampahiratra ny jamba. Tamin'ity fotoana ity Jesosy mbola tsy nitoro-teny teny tontolo eny tahaka ny fahafantarantsika hoe anisan'ny asa nataony be dia be tetỳ amin'izao tontolo izao ity. Tamin'ity fotoana ity Jesosy mbola tsy nampitsangana ny malemy ka hoe efa nahita reto olona ireto malemy mitsangana ny tsambikimbikina nefa ny teo voan'ny paralysisa nalemy tsy afaka nandeha ilay olona. Tamin'ity fotoana ity tsy mbola nisy fangagana sy famantarana nataony Jesosy Kristy, kanefa dia hoy Jesosy hoe ilay voavaky taminareo rehetra teo izay manambara ny maizy azy. Dia hoy Jesosy androany zany no tanteraka, androany zany no hitanareo, androany zany no miseho eto anatrehanareo. Halleluja! Razonareo ny zavatra tiana ambara ao anatin'izay voalaza izay dia izao: Jesosy Kristy teo amin'ny fiainany, dia Jesosy nanambara hatrany, namoaka hatrany izy teo amin'ny fanompony an'Andriamanitra, teny izay milaza mikasika ny aminy, teny izay manambara ny amin'ny fiainany, ny amin'ny maizy azy. Dia hitantsika rehefa avy eo hoe nandeha arak'izay tokoa avy eo ny fiainany. Halleluja! Voninahitra ho an'Andriamanitra ny dikany atao hoe halleluja. Mafaly be mandray izany, tiana ampifantarina sy anehoana amintsika izany hoe ny teny aloky ny vavantsika, ny teny izay ambarantsika, ny fanambarana ataontsika amin'ny alalan'ny vavantsika, indrindra ka ten'Andriamanitra izany any, dia tena teny misy hery sy fahefana ary tanteraka raha ambaranao izany tsy ampisalasala. Halleluja! Izany no fiainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Dia anisan'izany ity tantara anankiray ity izay averiko indray mandeha hoe Jesosy Kristy mbola tsy nanao fangagana teto, fa hoy izy fa nany Jehova Tompo ato amiko. Tsy nisy nahita ny olona rehetrarehetra teo misy fanan'Andriamanitra ao aminy, nanidina teo amin'ny tahaka ny voromalala ny fanan'Andriamanitra tamin'ity fotoana ity. Tsy mbola nahita ny olona ireo nisy jambana mpahiratina teo, fa tsy nisalasala sy tsy niambahamba Jesosy ary nanam-pahasahiana nanao fanambarana teo mason'ny olona rehetra hoe androany zany hitanareo, eto ilay mpanasitrana ny marary, eto ilay mpapahiratra ny jamba, eto ilay manana ny fanahin'i Jehova Tompo, eto ilay voaozitsy ny fanahin'Andriamanitra. Mbola tsy isy fahagagana fa nasa Jesosy nanambara. Dia toriana amintsika izany ampianarana amintsika hoe ny fiainana kristianina dia tsy fiainana fotsiny hoe finoana any anaty. Ny olona izay milaza hoe moi je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant, tsisy dikany izany teny izany. Sana aucun sens izany phrase izany. Azonareo ve ny finoana rehetra dia natao iseho, natao avoaka, natao aloky ny vava. Fa rehefa finoana tsy avoaky ny vava, rehefa finoana tsy aloky ny vava, rehefa finoana tsy tononona, dia tahakany tsisy dikany, tahakany tsy finoana, tsy manam-pinoana ihany no ilazana anao. Dia tiana androany ny amerenana ny lohateny ny toriteny hoe lazao mahanao anao manomboka androany, ambarao mahanao anao manomboka androany. Raha manao izany anao dia tsy hafa fa tahaka ny Jesosy izay nanao toy izany teo amin'ny fiainany. Ambarao ny mahanao anao, iza ny fahafantaranao anao. Nandritra ny taonjato maro dia nopepoina isika rehetra mba hiaraka merina azafady hoe nopepoina, nopepoina, nopepoina ny sain'ny kristianina sy ny mpino hoe tsy fanetretena ny filazana ny finoana ao anaty. Nopepoina ny pesina ny sain-pino sy ny sain'ny kristianina hoe tsy fahendrena, tsy fanetretena ny fanambaranao sy ny filazanao ny finoana ao anatinao.
izy azy tsy laza ny finoany ao anatiny tsy anambara ny finoana zay ananany fandriky ny fahavalo zay naomby nentina nanidina ny kristianina tao anatin'ny fanetretena hitratra ny nanako nibolana ny vavany persy ny kristianina hoe tsy endry ny olona miresadresaka mikasika ny amin'ny finoany friareana izany tsy fanetretena izany laga ny satana izany riavana androany dia tiako azonao zao teny zao hoe raha manapa-kevitra ianao anambarany manao anao a jesosy kely ianao halleloia jesosy no miaina toy izany jesosy dia tena miaina tahaka izany jesosy dia tahaka izany ny fiainana nanambara trany izy tamin'izay rehetra nalehany tamin'izay rehetra nataony hoe iza izy toy inona ny fanaony iza ny maizy azy nasao sy nambarany tamin'ny teny izany sy tamin'ny asany a zay no anisany anankiray nankalany jiosy azy marina izany nankalany olona azy marina izany fa nanao izany jesosy fakatoavan-tsotra an'Andriamanitra dia tia nambaranao etiko androany hoe raha napakefitra ianao anao toy izany ny fiainanao iaina toy izany amin'izao na kristiana anao izany izao dia milaza aminao a fa izany no antsoina hoe fakatoavana an'Andriamanitra amena korintianina voalohany ery atsika rehetra mamaky korintianina vakitsika ny korintianina faharoa azafady dia toko fahaefatra ary ny andininy faha korintianina faharoa toko fahaefatra dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia hoy ny voasoratra hoe ary satria manana izany fanahy finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny dia mino koa izahay miavana ka dia miteny halleloia ny olona mino tena mino tokoa dia miteny amen ny olona mino dia miteny izay inony ao anatiny izy ny olona manana finoana dia manambara sy mizara izany finoana izany izy satria zay no nanaovan'Andriamanitra minalany finoana hoy ilay voasoratra teo hoe nino aho ka dia miteny nino izahay ka dia miteny dia neny jesosy tahaka izany ny fiainany nambarany avy antranona dia mbola tsy nanao fanasitranana sy fahagagana azy izy hoe za ilay voaositr'Andriamanitra amoaka ny ampaoriana ho afaka amperatra ny masony jambo amoaka ny avy ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava dia hitantsika ny fiainan'i jesosy nanao hoana ny zavatra nanaraka azy teo amin'ny fiainany famantarana sy fahagagana lehibe zay tiantsika iainana amin'izao andro iainantsika ankehitriny izao dia milaza aminao a fa raha katotsotra izany ianao ho hitanao ny fahataterany tenin'Andriamanitra mpanao famantarana sy fahagagana ianao amena ametra tanana ny marary ianao dia hositrana ny marary amoaka demonia amin'ny anaran'i jesosy ianao hivoaka amin'ny demonia raha toy ianao ka tsy miaohatra manambara ny finoanao an' jesosy ny finoanao ny tenin'Andriamanitra ny finoanao an'Andriamanitra amena misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay tiako azontsika ty tantara ity tantara ny Jaona mpanao batisa Jaona mpanao batisa dia fantatritsika rehetra hoe cousin an' jesosy Jaona mpanao batisa cousin an' jesosy tsy adino a Jaona mpanao batisa cousin an' jesosy dia voaositra ny akibon-dreniny Jaona mpanao batisa nosoran'Andriamanitra sy nofidin'Andriamanitra hatrany akibony Elizabeta reniny Jaona mpanao batisa dia rehefa nanao ny asa fanompoana izay nifidianan'Andriamanitra azy Jaona tany amoron'ny Jordana nitolo ny fibebahana sy ny batisa ny fibebahana dia vorobe ny olona asika ve ny dikan'izany atao hoe vorobe ny olona avy any Jerosalema avy any Jody nakany amin'iny Jordana andre miafatra nampitondrainy Jaona mpanao batisa tiana olazaina izany hoe tena nisy tanan'Andriamanitra tao amin'ny Jaona mpanao batisa tena nisy ositr'Andriamanitra tao amin'ny Jaona mpanao batisa nanao asan'Andriamanitra Jaona dia hita
efa nivokatry ny asany ny olona rehetra nrohitra hoany amin'njaona ihany zay lazainy ary nanaiky natao batisa tao amin'ny olony Jordana sangy amaky tenin'Andriamanitra isika ato amin'ny jaona ny rahantsika rehetra mamaky jaona toko faharoa vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany vakitsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy toko voalohany azafady dia ny 7:10 ary zao no nambaran'i Jaona rano jiosy naneraka mpisolona sy levita avy tany Jerosalema ankany aminy mba hantany azy hoe iza moa ianao ary nilaza marina izy ka tsy nandà fa hoy Jaona tsy izany Kristy ary izy ireo manontany azy hoe ahoana azy Elia va ianao fa hoy izy tsy izy aho fa hoy izy ilay mpaminany ary va ianao fa izy namaly hoe tsia dia maky tenin'Andriamanitra isika anankiray atao Matthieu toko faha-1:10 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manaraka tsara taloha ny vaky tenitsika miresaka momba ny Jaona ankehitriny Jaona zay nametrahan'ny fariseo fanontaniana hoe ianao va no Elia ianao va la izy ianao va Jesosy dia hozy hoe tsy izy marina izay dia hozy indray ny olona ianao ary ve no Elia dia hozy hoe tsy izy tsy ilay mpaminany dia makitsika atao Matthieu toko faha-1:10 ary rehefa reny Jaona tao an-tranomaizina ny asa nataon'i Kristy dia naniraka ny mpaminany izy ianao aminy hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika ary Jesosy namarika nanao taminy hoe mandeha any ianareo ka mbarao amin'ny Jaona zao renareo sy hitanareo izao mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa diovina ny boka malady ny marerina atsangana ny maty ary malahelo dia hitoriana ny filazan'ny tsara ary sambatra zay tsy ho tafotohina no ny amiko ary no lasa ireny dia vao nilazany amin'ny Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe iza inona nonona lianareo tany anefitra volotana nozondozon'ny rivotra va sa iza inona no nivoan'ny olona nivoanareo tany anefitra olona mitafisoa va indro ny mitafisoa dia ao an-tranon'ny mpanjaka sa iza inona no nivoanareo mpaminany va eno izao aminareo sady mihoatra no ny mpaminany iza eto no miteny iza no miresaka eto Jesosy dia ahoana filazan'i Jesosy Kristy momba ny Jaona nampanao batisa hoy Jesosy hoe tena mpaminany Jaona ary mihoatra lavitra no ny mpaminany azy dia toy izy antsika vakiny izy ilay voasoratra hoe indro izao maniraka nirako alohanao zay amboatra ny lalanao eo alohanao lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana zay lehibe ny Jaona nampanao batisa nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia lehibe no izy ary tamin'ny andron'ny Jaona nampanao batisa ka mandraka androany ny fanjakany lanitra dia rombana ary ny mpandomboka makazakeriny fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona ary raha mety mandray anareo dia izy olona Elia izay hoavy izay manatsofina hoetimy aoka izy hiaino azonareo ve le tantara Jaona rehefa nametrahana fanontaniana asa zay nahazo azy tato nametrahana fanontaniana ianao va no mpaminany tostia tsy le mpaminany ianao ary ve ny Kristy dia marina tamin'ity indray mandeha ty nyvalintena hoe tsy le Kristy dia rehefa napetraka ianao ary ve no Elia dia hoy Jaona tsy le Elia asa zay nahazo azy tato azotsika ve ohatran'izay ihany koa mahazo atsika rehefa tsy manambara ny tena mahatsika isika inona no mahazo anao ato matahotra ilaza izany hoe za zanak'Andriamanitra za iraka solon'i Kristy za mpiray lovan'i Kristy za nanametra tanana amin'ny marary dia hositana ny marary amoaka demony amin'ny anaran'i Jesosy dia hivoaka ny demony inona no mampiahotra anao tsy ilaza izany dia toizako ny tantara dia rehefa nametrahana fanontaniana Jaona hoe ianao va no Elia dia hozy non za tsy Elia dia nefa hoy Jesosy izy olona Elia
tsy nasanjona dia kanalesona ho antsika rehetra tonga eto izany riavana hoe fantatrao ve ny hafarany fiainany jona mampalahelo be notapahin-doa tao an-trano maizina ary alohan'izay tena mampalahelo dia izao na dia ny finoany an' Jesosy aza dia ketraka valaketraka tena hoe farak'izay ambany dia ambany satria izao ny antony anazavako anao azy rehefa tao an-trano maizina izy asa zay nahazo azy tao nybolokina ny tongony bolokina ny tanany tsy afanetsika izy angamy mafy nahazo azy sy misisa sahirana izy tao anatin'ny trano maizina dia voafafatra amin'ny finoany an' Jesosy riavana izy no nanambara voalohany an' Jesosy tety ambonin'ny tany mpitoro ny filazantsara voalohany izy nareo i Jaona raha mamaky isika ao amin'ny Jaona toko voalohany dia ahitantsika ny Jaona mpanao batisy rehefa nandalo Jesosy Kristy dia hoy Jaona hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay anaisitra ny fahotany izao tontolo izao zay Jaona no mpitory an' Jesosy voalohany dia rehefa nandalo ndray Jesosy dia iny ny mpianany nanatona ny Jaona mpianatry Jaona dia hoy izy Jaona mantsy an'ireo mpianany hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao dia hoy Jaona rehefa nitory teny amorony olony Jordana hoe lay avy ao ariko izy io lehibe no izako na dia mamano fehikapany aza dia tsy mendrika izany ako azonareo ve mafantatra tsara mihoatra ho isika rehetra ireto an' Jesosy Kristy Jaona saingindrisy fa tena nampalahelo ny fiafarany fiainany vokatry ny tsy nasahiny nanambarany maizy azy a dia nataony Herode tao an-trano maizina izy misy antony afaka moa natonga azy tao an-trano maizina fa hitantsika rehefa tao an-trano maizina Jaona hatramin'ny finoany an' Jesosy voafafa tanteraka dia naninaka izy nakany amin'i Jesosy hoe andana hoe mba antanio ilay Jesosy sy avy any Nazareta raha izy ilay andrasantsika azonareo hoe izany resaka izany izy ny mpitory an' Jesosy teo aloha fa rehefa tao an-trano maizina Jaona izy ny olona ny salasala indrindra tsy nino intsony an' Jesosy hoentina nehoana amintsika izany hoe riavana ny filazantsika ny mahantsika itsika dia zava-dehibe mason'Andriamanitra ary atonga ny destinéanao ho tanteraka marina amen fantatrao ve fa ny hoavinao dia ho avy mamirapiratra ao amin'i Jesosy dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe tahaka ny tanàna ny olona eny an-tampitendrom-bohitra ny fiainanao tsy ho azo afenina ny fiainanao izany no mahanao anao isandratra ny fiainanao izany no mahanao anao tsika rehetra niaraka hiteny hoe tanàna ny olona eny an-tampitendrom-bohitra aloha tsangatsika mihitsy ny tanantsika tsy azo afenina fa tanàna ny olona eny an-tampitendrom-bohitra amena fiainana misandratra ny tiana ho lazaina fiainana misy ny fitahian'Andriamanitra manjoy ianao amin'izay rehetra lianao no tiana ambara fiainana misy ny tanan'Andriamanitra manisy anao izany no tena fiainanao fa rehefa mihidy manidy ny vavantsika isika tsy mahasamana mbara ny maizy atsika dia sahirana koa Andriamanitra ny an-danitra any atateratra ilay tena mahanao anao marina asika ve ilay tantara raha vadika amin'ny fomba fiteny anankiray tsotra lavalava kely ny tompoteny paster mialatsiny a faranako ihany tsy ela raha vadika amin'ny fomba fiteny tsotra ilay zava-drehetra nambarako teo dia tiako fitinina tahaka izao hoe raha manana problème Andriamanitra raha tsona hoe manana problème dia izao ny anisan'ny problème an'Andriamanitra amintsika rehetra aloha ve afaka manana problème Andriamanitra sa tsy manana amintsika ve manana problème Andriamanitra sa tsy manana tsy manana izy fa raha atao hoe manana izy dia izao ny anisan'ny problème maray an'Andriamanitra tena manahirana reto zanako reto tena olana be amiko mihitsy ny zavatra ataony efa nijofoko tamin'ny rano
frères. Et je les ai déjà adoptés, ils sont déjà mes enfants. Je les ai écrits dans le livre de vie qu'ils sont mes enfants. Ce sont mes enfants, ce sont mes héritiers. Et ils disent toujours qu'il ne digne pas de régner. Ils disent toujours qu'ils ne méritent pas de prier. Mampanontany tena tsy taivavaka angamba fa dia zay ny atao hoe fialatsiny eo anaten'Andriamanitra. Tsy mendrika ny antso ny anarana. Fa nahoana ianao no tsy mendrika antso ny anarany? Fa maninona mitahaka ny alika kely eo ambany latabatra ny tompony, mihinana ny sombitsomby latsaka avy amin'ny latabatra ny tompony. Moa va Jesosy maty ho an'ny alika kely? Fantatrao ve hoe fa maninona Jesosy no maty ho anao? Satria tena lafo vidy be ianao. Alléluia. Saint-Bite, tu es valeureux, plus que valeureux. Valeureux, plus que valeureux. Izany manao anao. Alléluia. Amen. Zany tonga ny Jesosy nanaiky nidina avy any an-dato. Moi je vais les sauver. Ah, je vais la sauver. Je vais les sauver. Je vais les sauver. Je vais donner ma vie pour lui, pour elle, pour eux, pour elle. Je vais donner ma vie pour Victoria, pour Roger, pour Bruno, pour Norbert. Je vais donner ma vie pour Emmanuel. Je vais donner ma vie pour Bitsou. Je vais donner ma vie pour nous. Je vais donner ma vie parce que tu es vraiment valeureux et il ne veut pas que tu ailles en enfer. Amen. Sampika eo imasony ianao dia natolo ny ainy dia hoy izy androany lazao ny manao anao amin'izay. Amen. Hitantsika hoe rariny ve za miaro mieritreritra an'ity ohatra farany amaranako an'ny ohatra miadopte zaza ianao dia efa noisinao ilay zaza efa vita ny adoption avy any amin'ny fanjakana nandoavanao vola be ilay adoption nataonao efa nividananao akanjo tsara tarehy izy namboarinao ny efitranonao tsara tarehy be io tranonao anaka dia efa vita ny démarche rehetra momba ny adoption dia iny ilay zaza tonga ao aminao dia mbola tsy mainty mihinana miaraka aminao ambony latabatra fa zay non moi je ne suis pas ta fille. C'est quoi ça? Azonareo ve ohatra zany ny ataon'ny kristianina maro efa namena sambara tsara tarehy be tena hoe vraiment c'est du confort nadoptena dia efa vita nanaovana démarche ela be roa taona vao nivaly dia naharitra le ray aman-dreny naharitra tamin'ny fo feno fitiavana tena tamin'ny fo manontolo nandray anao ho zanany tsy adopte intsony mila zany ianao fa zanany dia mbola ozy ianao mantsy azy hoe non nous on mange jamais avec des assiettes parce que nous on vient de très loin qu'on n'avait pas ça avant. Et alors t'en avais pas ça avant et quel est le problème? Nana mihinana miaraka amin'ny ray aman-dreny loatra ambony latabatra. Amen. Azontsika ve le tantara mba ho azontsika le izany riavana maranako azy any Jesosy raha hitanisa aminao impiry izy no nanonona ny maha izy azy sy toy ino no nanambarana ny maha izy azy dia mba hakatoana isika zao tenin'Andriamanitra izao ka tena anosaha anambarany mahanao anao manomboka androany. Hoy Jesosy zany voaloboka. Alléluia. Grave indray reto olona mena azy mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Ça veut dire quoi voaloboka? Il est le voaloboka, ça veut dire quoi? Fa hoy Jesosy nazonareo zany na tsy azonareo zany voaloboka ianareo sapany ny raiky ny mpamboatra iza savritaka ny sainy olona tsy mahazo resaka nataony tsisy olana tamin'izay savritaka ianao savritaka fa za tsy maintsy manambara ny mahizay ahy. Amen. Dia hoy indray izy ilay mandeha zany fahazavany zao tontolo izao. Halleluja. Tsy azony olona zavatra lazay fa tsy napetsy-bolo maso azy zany ka nanomboka nangina izy ka neritreritra hoe on dirait ces gens là ils n'arrivent jamais à comprendre les choses. Tsy azony olona zavatra lazay fa tsy nampiotsina ny Jesosy zany ka nanomboka hoe anakivy azy tsy teny maha izy azy mitohiza ny tantarany mitohiza
milazaiko efa be deaibe efatra dimy eny izany lay tomponao izany lay jesosyntsika nasany lazany maizy azy izy dia hoy izy ndray mandeha zany nofinaina ny savoretaka nay retolony inona tika nilazainy ity misy démoniale ity qu'est-ce que ça veut dire izy ny nofinaina dia inanazy fa izany isika sy azony olona na mpisavitaka ny olona na mpisaraka ny olona na mpandeha ny olona nandao azy fa hoy jesosy hoe tsy maintsy lazaiko ny maizao ahy zany aho zany nofinaina azonareo tsy mampaninona izany tsy azonareo tsy mampaninona izany ravana zay manatrika eto ny tena tiana olazaina diany hoe lazao manomboka androany manao anao amen any ampiasany lazao no manao anao kristianina hoe any amin'ny aleanao rehetra lazao no manao anao fa olona nomena fahefana sy ienao androka anditsaka nomena rana sy mainto ary andresiny rehetra nanany fahavalo lazao no manao anao hoe ianao dia manana ny jehova mpiandry anao ka tsy amanjava maory mandrakizay lazao no manao anao hoe ny voafaritra ho anao dia ao amin'ny tany mahafinaritra ka dia manandova tsara ianao aza ianao no ampangainy satana sy ampitahory satana hoe ianao zao mbola tsy mety ny taratasinao ka dia ngamo ianao lasa iverina ny Madagasikara dia andray ianao mbola ho mafy any ambanao amin'ny satana hoe voafaritra ho anjarako dia amin'ny tany mahafinaritra amen eny manandova tsara halleluia jehova ny mpiandry sy mananjava mahory tsy isy atahorako no avy amen ambarao manao anao ambaranao amin'iza ambarao amin'ny satana amen eny an-dalambe mandeha rery ianao tenena rery lazao no manao anao eo masony olona misy occasion tokony ilazanao manao anao aza matahotra aza menatra milaza ny manao anao izany no anisany atonga ny fahagagana ho tanteraka eo fiainanao ahitanao fahagagana alleluia manatrika eto izy iregle taratasinao andriamanitra misy manatrika eto sahirina ianao mikasika ny amin'ny fidiram-bolanao ahitasa ianao milaza aminao atanteraka izany eo fiainanao andriamanitra fambarao ny fiainanao hoe ianao dia manana fiainana mahagaga lay andriamanitra anazy zao rehetra zao medity sy fiandraikitra anao amen ambarao manao anao lazao fa ny taranakao dia taranaka voatazy ny taranakao dia olohany fa tsy ho rambo ho ambony fa tsy ho ambany amen ambarao manao anao ambarao ny manao anao iaraitsangana isika rehetra dia tiako zao fotoana izao araratonao iteny anokafanao ny vavanao ahoanao itsika tany amin'ny voalohany ny aho ka dia miteny ny finoana iboka ao apo dia sana aucun sens ça sert à rien ambarao manao anao mandalo ao an-tsainao ankehitriny miteny ny fanahy masina milaza mikasika ny aminao hoe ianao tsisy fahavalajany eo anohanao ambarao izany amin'izao fotoana izao teneny fidina rehetra voaforonao entina milezana anao dia tsisy ambininy teneno izany ankehitriny teneno izany ankehitriny raha misy miara-mioka ny ampiasana mely anao dia lasa iandany aminao ireny teneno izany amin'izao ora sy segondra izao izany no manao anao iaraka hivavaka isika mivavaka lazaiko tsy vavaka mangataka fa vavaka ilazanao no manao anao amen sy vavaka isika rehetra sotra raiko tsara fa eto ianao lay andriamanitra tianay andriamanitra tsara andriamanitra mahay zavatra rehetra andriamanitra tianay misaotra ny amin'ny teninao sy ny afatra zay nampitondrainao ary namenao anay vahoakanao raisiko foko manontolo zany dia manambara eo anatreazao fiangonana izao Jehova misaotranao fa nofidinao sakaizanao nofidinao zavaka tianao nofidinao malalanao nofidinao Jesosy eo mpiara-miasa aminao iraka solonao nofidinao raha miteny aho dia hotoy izany nofidinao aho no antsoinao aho tsy izany mifidy ianao fenao monifidy aho dia zao vahoakanao rehetra zao koa zay miteny ankehitriny manonona ny maizy azy milaza ny manambara sy manambara ny maizy
izy azy dia nonao izany tanteranao ny fiainany izany tanteranao ny famahana ny olana anatokantrano famahanao ny olana amin'ny zanany famahanao ny olana ao amin'ny fianakaviana famahanao ny olana arabolany vahaninao izany masay izy milaza ny finoana ao anatiny dia tanteranao izany Andriamanitro misaotra fa ianao miasa mahagaga anatitra tokoa ny fiainana rehetra tonga eto ireto anatitra ny taranakay anatitra ny fianakaviana itokantranonay amponanay misaotra ry Andriamanitra fa ianao koa mampitombo zao fiangonana izao itahiry zao fiangonana izao ambara-tsotolomo zao fiangonana izao fiangonana na dia mivavaravara fiaina tsy aza dia tsy aresy azy fiangonana afatra mandra-piavin'i Jesosy any aminao lanitra fiangonana iroborobo tolonoko ny multiplication tolonoko ny multiplication zao fiangonana izao tolonoko ny multiplication zao fiangonana izao fiangonana se multiplier fiangonana tsy saratsara fiangonana itombo fiangonana androso fiangonana mahery fiangonana mpandresy tolonoko amin'ny anaran'i Jesosy izany fantatrao zay rehetra miroabavy eo anatrehanao fantatrao zay lazay izy ireo misaotra ny afagagana ataonao amin'ny herinandro ity antsiraray avy misaotra ny afamahanao ny olana aratasin'izay rehetra manana izany olana izany arataratasiny manana izany misaotra ny amin'ny fafagagana arabola ataonao amin'ny tsiraray avy amahanao ny olana anafahanao azy amin'ny trosa misaotra ny Andriamanitra ny amin'ny fahagagana sy takatra isainana anafahanao amin'ny tsiraray amin'izay sarotra lalovany misaotra ny Andriamanitra misaotra indrindra ny amin'ny fotoana zay narahana taminao tamin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovako izany vavaka izany halleluia mbola ao anatin'ny fanavavaka ihany sika dia te hanonona ao anao izay manana aretina tension androany tolonoko manao anao salama sy tomady ianao manomboka androany efa nentin'i Jesosy tamidiakapaka taminao taminy efa nentin'i Jesosy tamidiakapaka taminy aretinao salama sy tomady ianao manomboka androany tsy manam-pahefana intsony ny aretina tension ampaesy ampahory sy ampijaly aminao tolonoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny aretina tension tsy manam-pahefana ampijaly ny avinao tolonona amin'ny anaran'i Jesosy zany satria Jesosy manatrika eto efa nokapohana fanasitranana anao tanteraka misaotra Jesosy ny afagagana ataonao fiainantsiraray avy ireo zay manana fanaintanana amin'ny vanitaolana manana fanaintanana amin'ny loaniky amin'ny vanitaolana amin'ny lamosy amin'ny soroka amin'ny vanitaolana dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany fanaintanana izany tsy mahazo mampahory intsony tsy mahazo miverina intsony tsy manam-pahefana intsony satria efa nokapohana Jesosy fanasitranana anay rehetra dia kapaka tamin'i Jesosy monja mitsanona ny vatany rehetra manasitrana eto anio manasitrana ny tsiraray androany manasitrana ny aretina diabety manasitrana ny aretina tsy mahita tsara manasitrana ny aretina artrose miverina milony ny taolana rehetra miverina milony ny ozatra sy ny nofo rehetra miverina salama sy tomady ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy izany tononona amin'ny anaran'i Jesosy manana mararary atao mikibo akavana dia indraindray mandehandeha mifindrafindra atao amin'ny akavia tononoko tsy miverina intsony zany areti-kibo zany mitsara amin'ny anaran'i Jesosy zany miongotra hatramin'ny fakandoranana aretina na aretinaty izany na aretina vavony zany na aretina ino amin'ny anaran' zany dia tanonoko itsaratra amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona manasitra ny eto ny herin'Andriamanitra fa na Jehovah tompo antoandro androany tanteraka eko izany androany tanteraka eko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo zay ao anatin'ny favesarana ny fony noho ny ratsy nataon'ny mpiaramonina mpiarabe nampiraitrano aminao dia diko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy favesarana mivoaka fanahy favesarana mivoaka fanahy favesarana mivoaka miala fanahy ratsy mampatolo fo mahatonga anao manontolo fo mahatonga anao sarotra mamela elo mahatonga anao rancunier mahatonga anao manana meritsy mivoaka zaka fanahy ratsy nazo toeranao amin'ny aminanao fanahy ratsy nazo toeranao amin'ny aminanao ao amin'ny émotion anao koa
fampikinao manokana tsy misy miala-maina mafantatra ny tsirairay avy ianao mampitony ny tahotra rehetra ao anatin'izay manana izany amin'izao fotoana izao tebiteby miayay noho ny fahasahiranana noho ny sarotra tsy hitanao ny vahaolana tolono ny fiongotany tahotra tolonona ho anao ny fiadanana avy amin'Andriamanitra izany no sitrapon'Andriamanitra ray vokatry ny fanahy masina fiadanana fifaliana misaotra n'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia. Amen. Atolotra avy hatrany amin'ny pasteur Ambenitsoa ny fanohizana fotoana afaka mipetraka isika tompony. Tiaka ho an'i Jesosy tsika ry havana. Misaotra ny tompontsika amin'izany teny mafonja dia mafonjaka amin'Andriamanitra. Asa raha voatsikaritra ao hoa tsy mifampiresaka izay sy pasipora akory fa ny lioka toko faefatra ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny valon'ny telopolo dia vaky tenintsika omaly ary dia nitorian'Andriamanitra teto androany. Misy dikany misy amintsika memesatry fantatra fa mamaky izany dia fanamarinan'Andriamanitra izany androany nanambarany maizy azy Jesosy. Manasa groupe de louange hiakatra ety anoloana hideran'Andriamanitra.